dia mirava atsika ritra indray a mbola afaka iaino hoe ny tenin'andriamanitra le voninahitra an'andriamanitra ihany koa mino aho fa manana zavatra ambarantsika hatrany ny tompo kofa voalohany indrindra dia misaotranareo zay mivavaka ho anay tamin'ny mission zay nataonay a tamin'ny Tomasy tena tsapa mihitsy a fa mambarako tamin'ny lalavitsy izy fa misy olona tena mivavaka tokoa ho anay rehefa nanao ny asa zay satria natsapany mihitsy ny fanatrehan'ny tompo nandritry ny fotoana rehetra ny zavatra anankiray lehibe tena nandresy lahatra dia mbola tsy nanao conférence natoro-teny inenina misesy tahaka an'izany atraizy inenina misesy a adindroa latsaka kely ao isaky ny manao ny asa akoatran'izany ny fotoana andraisan'olo fa ny zavatra tena tsapa riavana dia zao tsy natsiaro reraka mihitsy nandritsy ny fotoana rehetra taloha nanao an'izany ihany fa rehefa avy eo rera amin'ny farina ny feo fa tamin'ity le mandeha ty tena tsaroko mihitsy fa misy olona maro mivavaka ao anay ary tsy ho anareo teto Madagasikara ihany fa tany amin'ny firenekafa tany a satria nisan'ny nampahafantariko azy za miasa tany ary tena tsaroko mihitsy fa tena nanatika ny tompo ary nivokatra zany a dia nakasika folo olona maro tokoa ny tompo profo zany fa nisampana na teo Tomasy zao raha sitrapon'Andriamanitra efa natsanga navolombavaka valo sady izy zao taorinan iny satria taorinan'izay zay a dia nisy fivorina nataonay tamin'ireo orinasa ary tena tsapa mihitsy fa miaino ny tompo misaotranareo be dehibe amin'izany vavaka ary tokony hivavaka foana ianareo an'nympanoton'Andriamanitra satria tsy vita ny hery mihitsy ny asa fitorinany fahazantsara tena tsy vita ny herin-tsaina herim-batana ahoana moa ravana no ahafahanao malohana toro-teny enina isakarivo amin'ny alina tsy matory raha tsy any hoe fo maragnandray tsy vita ny sain'olombelo zany ary tsy afaka hiteny mihitsy ao hivitako zany fa tena mivavaka sy herin'Andriamanitra mafana ny tanteraka zany ary tena tsaroko zany a fa fiarahantsika rehetra manatanteraka ny asa no afana nanao zany ary toizy mivavaka ao an'ny Paopy-Andriamanitra zay milo natomba ny Paoly indray mandeha hoe mivavao anay mivavao anay ozy Paoly mba azon'Andriamanitra manokatra foana ny lavana mitorina ny filazantsara fa tena ilaina ny avana mivavaka tena amprisika anareo misy any fa mila zantsika am'izao fotoan'izao indrindra ho amin'ny fitorina ny filazantsara misaotran'ny tompo ary dia misaotranareo be dehibe amin'ny amin'izany zava-dehibe oa zany ary veloko fa tena soan'Andriamanitra faharoa tiany mba manazana reo sy ahitanareo hoe manahoana ny fiatraiky ny ty asa tsika ty voamaly azy zao na eny koa ary telefôna vantana fa any amin'ny nosy azy zany misy toambavaka telo koa mbola tsy herinandro any am'izao fotoana zao ary ty toro-tenitsika ty a dia miparitaka araky ny vaovao nambiarana efa jato zao ozy ny CD vitanay ary naparitaka zaotsika mitelo eritrereto am'zany ary nanova zavatra be dehibe mihitsy ozy ny toro-teny zay lanefatsika any noho zany a tsy foana mihitsy ny fikelezantsika tsirairay eny aina amin'ny fanomezanareo reny CD reny a ny fanomezanareo fitaovana hoentina tanterahana fa tena misy vokatra lehibe mihitsy mivavaka ho tsika kory zareo am'izao fotoana zao ary isika koa dia mivavaka ho azy finaritra mihitsy misy toambavaka tahaka ianareo koa atizy koa ozy izy veliko fa resendra mandalo azy zany nareo a afaka monjy toambavaka fa mba tsy fiveriny fotoana misy vokatra be dehibe ary tsy ety any fa hatrany Frantsa hatrany Belzika dia mandray ny toro-tenitsika ary dia saorn'Andriamanitra saornanareo koa am'le reny manomisy reny fa tena ilaina mihitsy nanomezanareo an'ireny tsy vitan'olona rery ny fitorina ny filazantsara ny anjaranay dia ny mamoka amin'ny vavanay fa ianareo kosa mba manomeza fitaovana mivavaha fa ny vokatry io dia isika rehetra samy andray valiny fiatory rehefa nendanitrany zany no tian'Andriamanitra apetraka satria rantsambatany Kristy daholo sika rehetrarehetra sasany manome vola sasany manome fitaovana ny sasany mivavaka
ny sasany teny fa mitanjona kendretsika dia nanova olo le taoty zao to zao ty fotoana zany zao tena tokony asantsika mafy rahapon'andriamanitra isika kosa dia anaparitaka maro arak'zy azo atao efa eo mpanovana azy zay sao ary misy zay fa mba hamoaka zavatra tsara ihany koa tsika na DVD na CD maimaim-pona avokoa ireny ary dia nisaotra ny tompo sika ny am'izany isaonanareo koa fa tsy zavatra tsy foana kory ny asatsika ary tsy mandeha ho azy fotsy am'izao kory fa misy vokatra PDP ary reo olona zay mifandray amitsika reo maro izy ireny tsy mbola tsy hitany maso tsy mbola nahita azy hitsy fa ny fanan'andriamanitra kosa dia mahita azy reo tena mampiray tsika hatrany eo tompo zavatra inoky dia zao iona dolo tsika rehefa any an-danitrany tena marina mihitsy ionantsika dia tena izy hoe zay gne le miova fota am'sika tena reo zay gne le miova fota mivavaka e sy fanina nge zany riavany ary zany no fanatenatsika raha lasatsika roany na raha-piso mifalifa misy vokatra lehibe ny an-danitrany e ary zany no fanatenana raha manao asa fitona ny filazana tsara tahaka n'zao tsika ny tompo ane mbola amin'ny heritsika ary mbola anohy atrany zany asa zay mpanaoviny tompo atsika izany androany dia iresaka kely aminao aho misy anditsotra masina vitsivitsy reto misy anditsotra masina reto zay vakiko mba anorenatsika tsara ny fiainam-panahtsika tato ato ary tao fotoana maro dia rehefa tena mandinika ny fiainana kristianina maro na miaraka taminay nanditony zany atao tsika hoe fa miela be zany na nytateo ame dia tahaky ny ohatran'izao fijeriko azy tahaky ny ankizy manao baka nefa classe de première tahaky nle manala BPC nefa classe de quatrième afaka tokoa izy fa rehefa any mpivoany any izy dia asony teny frantsay misy lacune na misavatra banga no anatiny any satria ohatra hoe mandingana classe zany rehefa avy eo tsy manao le classe de terminal tsony na tsy manao le classe de favy dia mandingana ohatra ny toa mety zany izy amin'ny voalohany satria mety marina fa rehefa any mpivoanyvoany any indalana any misy zavatra banga ao misy zavatra banga na mpianatra izy ka raha ohatra izy ka tsy mamerina na mianatra mamerina mihitsy le classe tokony nandehanany classe de terminal ohatra na ny troisième tsy maintsy vizany izy any indalana any satria misy banga ary mitovy am'izany mihitsy ny fiainam-panahy PDP mihitsy mipino ohatra ny mandeha tsaritsara voalohany fa rehefa lasa ny indalana eny misy banga ary ny zavatra mety mitranga misy dia zao vizana na ohatrany miodina ohatrany mandeha zany fa ohatrany tsy hita benany ary ny zavatra hita za reraka misy eny an-dalana eny dia manjary ohatrany tsy pindray rehefa manjary ohatrany raha mandika fotsiny tsika ny fifoazana teto amin'ny firenentsika nge raha ny marina nge tamin'ny andro reny martyr rety teto Madagasikara tatsika reny hoe boky doriny efa tsy lena sansidy ny zavatsarotra mihitsy ny kristianina ary naharitra hatrany fafatesa fa rehefa lasa ny andro sy ny fotoana mangatsika velona ny fiainam-panahy eto amin'ny firenena lazakolarao satria misantony areo dolo ny tantarany fifoazana nge ohatra ny mandeha tsara zany dolo amin'ny voalohany fa rehefa lasa ny fotoana mangatsika andinika ty tenandriamanitra ty ary mandinika tara dia misy zavatra banga ao androany hitarika anareo mihitsy mba sany mba manao révision ianareo amin'ny ty asan'andriamanitra ty androany fa amaky anditsotra masina aloha mba fahatsika bazona tanteraka ity afatra ty voalohany indrindra dia filazany tsara ny jaona toko faina ambin'ny folo andininy faharoa Jesosy fatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy mbola manana zavatra maro lazaina aminareo ao nefa tsy zakanareo ankehitriny fa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy mitari-dalanareo amin'ny marina rehetra
fa tsy teno azy izy fa izay reny de ho lazaina avokoa ary ny zavatra ho avy azany de ho ambarany aminareo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo ihany fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina ao aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Judea Samaria ary hatramin'ny farany tany. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Ary raha mbola tany Korinto Aprosy dia nitety tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao tany hoe efa niraisinareo vany fanahy masina folo voanimy anareo fa ireo nanao tany hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Resaka fanahy masina tsika voatselitsika dia niresaka n'izany ary natsara zany fa misy dingana telo zay ho resako anao androany ka le dingana voalohany tia ny tena fototra ary io le mahatonga la zay ny amin'ny teny bahiny misy lacune rehefa avy eo a tsy fantatsika sara io dingana voalohany io dingana voalohany io nanao dia ny hoe mandray ny fanahy masina. Dingana faharoa mirosa fahafenony ny fanahy masina ary ny dingana fahatelo a mitoetra ny fahamasina. Fa iraisaka tsika amin'ilay voalohany io ity tantaran'ity zao ty avana misy vanim-potoana telo teto amin'ity zao tozao ity ny fandraisan'Andriamanitra tamintsika zanak'olombelona natranony voalohany. Ny anankiray voalohany a dia hitatsika ao amin'ny boky Hébreu fa zao ny teny eo boky Hébreu toko voalohany rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro tero tsara tamin'ny andro samy hafa sy ny fanao samy hafa. Andriamanitra manatona ny olona sy miresaka amin'ny olona amin'ny alalan'ny mpaminany na amin'ny alalan'ny olona anankiray na mivantana misy Andriamanitra ny tenivohitra tahaka ny tao tenivohitra sy ilay miresaka Andriamanitra olona sasatsasany any resahana. Areo tsara le fizarana telo ty fa ao mampisafotifoty mihitsy ny fiainam-panahiny olona io Andriamanitra io miresaka mivantana izy tany tenivohitra na ampiteneniny amin'ny alalan'ny mpaminany mitory lalana rehetra mitaridalana rehetra ny fampahirezana rehetra omeny amin'ny alalan'ny mpaminany. Vanim-potoana voalohany zay. Ny faharoa dia Andriamanitra misy indray a tonga nofo tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tamin'ny filazany tsara efatra nidina mihitsy ho hita maso indray lay Andriamanitra satria any ambony any a mety aitoloana fahatarana zany zao fa naseho an'Andriamanitra hita maso mihitsy lay Andriamanitra tafina nofo tsy lay nofo n'Andriamanitra fa lay fanahy tao anaty fa no tafin'Andriamanitra kosa io no entin'Andriamanitra miresaka mivantana mihitsy tamin'ny zanak'olombelona hitatsika tara tao amin'ny filazany tsara dia any am'izay toerana misy an'i Jesosy any any no tanany fagagana any no ahitana Jesosy mafay dia mitangorona ny olona eny amboron-dranomasina tsy omby 10,000 mba mipogama asa raha mba etretina reny tsy mba misy amparan'ireo loatra ny amin'izao fotoana zao tsy misy bafy loatra ny aloha fa maninona ny olona tsy omby 10,000 no mandray tenin'Andriamanitra daholo mba itrety nefa misy ondran-dranomasina fa Andriamanitra ny teny miresaka amin'izay be dia be olona dia zay misy ny Jesosy ihany dia tamin'izany fotoana zany na dia hoe manara-dian'i Jesosy tika tsara manandro faharoa io reo zavatra korota io tsara fa fomba fiasa samy hafa reo fomba fisehoan'Andriamanitra samy hafa kanefa Andriamanitra ray ihany ny asa rehefa vita n'Andriamanitra indray le telo taona sy tapany
dia io ilay vakiko taminareo hoe andeha am'izay jesosy lasa izy dia aniraka ny fanahy masina am'izay izy tsy hitatsika trony jesosy fa lasa izy anymanitra i jesosy hitanareo miakatra iny izy dia ho avy ray zao vanandro iainatsika zao zany a vanandro ny fanahy masina miasa vanandro ny fanahy masina miasa tsika zao tsy olona nanaraka jesosy intsony a fa olona nandray ny fanahy masina no atao hoe vavaka kristiana olona nandray ny fanahy masina no atao hoe vavaka io manko le ataontsika hoe olona nandray ny jesosy rehefa miakatra io jesosy io dia napetra ny teniny ao filazantsarany jaona toko voalohany ary ny teny izy dia andriamanitra ary ny teny dia nonona tamitsika dia tonga nofo dia rehefa lasa am'izay a lay nofondray a tonga am'izay ny fanahy masina reo vanandro teny reo zany tsara fantatsika ka rehefa mivavakytsika rehefa manaraka ny baibolitsika mila mamantatra tsara zany fa ny olana am'izao fotoana zao a mijanona any amin'ny tenivohitra azy sasany ny olana am'izao fotoana zao mbola mijanona hoe hay ary jesosy tsy hitamaso na risary zany ny olana dia na ianao mitoditody maka ny tenivohitra na ianao mitady aiza misy ny jesosy tsy hita dia vezivezy ny olona am'izao tsika mitery zao zany mahatonga ny olona makany visy vanana taty fiangonana zany satria tsy manala ny fomba fiasan'andriamanitra andriamanitra am'izao tsika zao namiraka ny fanahy masina am'izay izy iresaka aminao mahatreto hoe ahoana ny fomba raisina io satria ioatra ny moramora mako io no tena resako anao io fototra eo androany mangataka aminareo mihitsy aho ano rivo zao général androany fa nangataka tamin'ny mihitsy aho fa misy banga ao anatin'ny fiainam-panatsika riano zany mahatonga antsika osa zany mahatonga antsika tsy mahita ny fahasoavan'andriamanitra zany mahatonga antsika tsy mahita ny tena hoe fitahin'andriamanitra isanandro isanandro amin'ny fiaina zany mahatonga antsika tsy manala mihitsy tsy mahita fifaliana nefa mivavaka tsy mahita fahafana nefa mivavaka satria misy banga ao anatsika ao e ary io tian'andriamanitra ampatarina atsika androany ary tiako ianao androany anaraka an'izy ty mbola sy dia nanapataranty loatra fa tatoato izy ty nomeny tompo fa tsy maintsy nanao karazana famerenana kely atao izy ty mba azahotsika mijery mihitsy hoe rehefa tena tafenitra natsika fanahy masinaandriamanitra io tena marina misy le tenin'andriamanitra hoe hitomba eny any an-dalana ianao fa tsy horeraka eny an-dalana tena marina tenin'andriamanitra io avana hitomba herim-panahy hitomba herin-tsainy hitomba herim-batana eny an-dalana ianao tena marina io ary eny an-dalana iny anao tena hitanao mihitsy zany hoe fitahin'andriamanitra isanandro isanandro tsy tediavina amin'ny fiangonana naiza na izy fa eo amin'ny toerana misy anao any tokantrano any amin'ny fiangonana zay misy anao voapirofo ny soratra masina zany ary voapirofo eo amin'ny fiainana isanandro zany tsy mila tadiavina zany mila isika androany mijery aza mieritreritra ho hainao androany hoe zangefa nao san'andriamanitra lehibe fa raha tsy mitandrina ianao be debe ny ianao sy raha nabalaka efa nandeha roapolo taona telopolo taona mandre azy sy mahita azy am'izao fotoana zao départ zéro ndray mihitsy remise à zéro ndray nefa zavatra tokony androso atranetranetrany hitombo erany an-tanana anatratra ny lazany hoe manahaka ny kristy misy zavatra bangoriana ary zay tika le dingana faharoso fahatelo a jeretsika ihany fa ity dingana voalohany ty loha tena tiako hitaritana ny saty misy etsika fito anaty sy mivelany aho tokony fantatra ao ary tokony nataonao zay vo tafito natao fanahy masina eteritrerita angamba zao inonandray ary zany eny toko inonandray zany fa ohatry naty baiboly any eny zany e fa ao ihany mavoakatsika zany tsy fampianarana koa zany fa gravera ray mamorona fampianarana re raha gany tsy mamorona fampianarana mihitsy any fa ao anaty baiboly ihany fa itsika somary mamerena kely ianareo ry ama ny tantarany lay zanakadala
lioka toko fa 20 sy zakaiosy lioka toko fa 20 ny anankiray fa 20 sy 20 napetraka andriamanitra io a misy zavatra sain'andriamanitra jerena tsara de le tsika ohatra ny jerandreo fotsiny maimaika fa misy zavatra etsika ao zay tian'andriamanitra jereo tsara fa mifefarandreo tantarina io a anio ny tonga am'ty tokantrano tokony famonjena nanova ary le zanakadala asipera asiokanjo fatafiditra misy tantara moa tsy naseho atsika hoe nakaiza ndray moa zaka iso le aveo fa nizavana tikotaninatsika nao ary tsara somary verena manao mety efa nataonao ny sasatsasany a fa mila eo fanarana ny tompo moa koa zao tena fomba fanao hozy izy paoly atao koatra tsy nahary foana atao koatra tsy nahary foana fa raha vo ianao mieritretra hoe zage efa zao e de milaza aminao a fa manomboka midina koa ny classique de parc lao mila tsikekely fa atao koatra tsy nazo sanandro androany zany tsika de zao atao koatra tsy nazo ndray aloha androany ten'andriamanitra zany a etsika voalohany avy etsika anaty tsy tamaso tsy tamaso zany voalohany io zany tsy maintsy resy lahatra ianao fandresen-dahatra anaty fa zava-dehibe ty ravana arao tsara ny tantara zanakadala resy lahatra mihitsy izy fa tsy mety amin'ny tsony ny toerana misy azy tany ampianasanotro rehefa nodiny saino izy izy a fandresen-dahatra anaty io a hoe tena tsy mety tsony ty zavatra misy de zao veno azo a de zao veno misy azy raha marina izy zany de hoe fandresen-dahatra tsy pio tsara tsy maintsy resy lahatra moa izy conviction mihitsy ao anaty eo fa tena tsy mety amty toerana misy azy resy lahana fa tsy mety ny toerana misy anao io tsy maintsy resy lahatra ianao a fa tsy mety ny lalana le anao teo aloha resy lahatra ianao a fa le hevitra nytazoninao io tsy mety fandresen-dahatra raha very tsara ao anaty eo misy fandresen-dahatra hoe le zanakadala hoe tena tsy mety ampitsony ty tsy tokony zao misy ny toerana misy ahy nahoana ny sakafo tsolo amiko nahoana ny zao nahoana ny zao nahoana ny zao zany efa volanana moizy azy any tsy mety zany etsy ao anaty zavatra sabidy ry avana jejereo koa ny anjaka misy faharoa rehefa fantatrao fa tsy mety tsony io toerana misy anao io eto matsy aloha ngamba mety saserinany anao satria hoe ataonanao teo hoe mety efa misy naleanao misy zavatra fanao faharoa ty zavatra iny tena lehibe aoka ieky anao eo anatren'andriamanitra diso ny hevitra lalana fanapakevitra zay masinao hatram'izay ieky eo anatren'andriamanitra io fiekeny io ny avana anisan'ny sarotra io zany hoe reconnaître tena diso ny lalana io andriamanitra mieky ao anatrenao a fa diso ny lalana leako mieky ao anatrenao a fa tsy mety nivitra ny matoko iny be debe ngy io e io ny azona be debe na sanazy raha am'izao volanantsika zao be debe ngy mitazona nivony fa rehefa fiangonana raza ny a de marina rehefa natao an'izao a rehefa natao am'izao tao fiangonana ampy azay be debe ngy nefa za am'izay nanahoana ny fiainam-pananao zay ny mahatonga le hoe aoka eky fa tsy mety manahoana ny fiainam-pananao tamin'ireo amin'ny toerana zay misy ianao io ary manahoana ny fiainanao tamin'ny hevitra zay nitazoninao io any amin'ny isy atoko fa 5 ny rana de misy zay misy miala nivy mafy ny lalaka resy lahatra io fa tena tsy mety io e ary eo anatren'andriamanitra ianao mieky fa tsy eo anatrehan'olona tsy eo anateny raha tonga am'le hoe de confessa eo anatren'andriamanitra tsy mety andriamanitra ny lala zay nanao ianao manokana io ao
aoka ifona mifona eo anatren'andriamanitra fa tsy amerina etsony fa tsy anaoana etsony fa nahoana ho hitanao manko rehefa avy eo iny an-dalana iny a be dehibe ny zavatra mbola mety fakapana io be dehibe ny zavatra mety tamerina io misitona anao indray rehefa avy eo nefa ianao eto za tsy hiverina amin'izany mifona eo am'tren'andriamanitra fa tsy hiverina amin'ny lalana etsony azareo tsara any an-dalana anao be dehibe ny zavatra misitona manapikipony masika be dehibe ny fakapana be dehibe ny zavatra totra ny tomarina misitona anao iny fa ahoana ny dingana nataonao efa nifona tamin'andriamanitra venao fa tsy hiverina an'izany io efa nifona taminy venao fa tsy anao an'izany itsony manomboka eo lehilahy lehibe sy vavy lehibe ty miresaka amin'andriamanitra mieka eo anatren'andriamanitra tena diso n'andriamanitra fa tena le zarakadara tena zany izy tena tsy nety le zavatra fanapaha-kevitra iny meo adolo ny fananako rehetrarehetra meo any anjara fananako tena tsy nety ary tsy tokony zao misy nitoerana misy ahy mifona ao anatiny eo zero tsara rehefa iona amin'andriamanitra am'izay nao ao anatiny izay nao isy fanapaha-kevitra io a mbola etsika anaty daholo mbola eo am-pitoerana daholo io a mbola any am-pitoerana misy anao any daholo io fa rehefa manomboka eto am'izay nao a eto ny tena zazaklehibe eto le fahatelo io manko ny tena hitako anao eo amin'le dingana fahatelo zany a de efa manomboka tsy etsika hita maso tsy etsika anaty itsony fa tsy maintsy hita maso io le dingana barako anao ny voalohany a resy lahatra anao fa tsy mety am'toerana misy anao tsony teo misy ratra am'izay faharoa miaiky anao eo anatren'andriamanitra fa diso ny lalanao ary fahatelo le nabarako taminao teo le fahatelo io zany a manomboka mifona ny vava am'izay manomboka eo de fa hita maso tsy alepoany mifona andriamanitra tsy zay mihitsy io a fa mivava ro zavatra ampenakonareo a misy etsika hita maso reo ary misy etsika anaty fa eto de tena hoe mifona andriamanitra eto zany hoe tena manomboka amin'ny anakiray faharoa sy fahatelo anao a dia raisy mihitsy fa eo anatren'andriamanitra ianao no manao fanakaka fanapaha-kevitra tsy eo anatren'ny fiangonana tsy eo anatren'ny olombelona fa eo anatren'andriamanitra no mieky fa diso eo anatren'andriamanitra no mifona fa tsy verina am'izany tsony tsy anao zany an-dalana zany itsony va fa nahoana ny amin'ny vava misy dikany lehibe io nefa mahatonga any amin'ny romanina toko-pafolo any amin'ny vava no manokely fitsy ny teny hoe ampo tsy misy hoe manaiky ampoa asa anao raha mahita olona nanatrika mary azy fanambadinako hoe ekainao avy eo vadinao atopoko e pasteur rehefa eny tribunal ianao zany ngamba zay molo adany anao fa tsy zany misy dikany nanaovan'andriamanitra io eo anatren'andriamanitra tsika mieky ao andriamanitra eo fa diso anatrenao aho sady mandohalika loatra mifona eo anatrenao andriamanitra eo fa tsy anao zany tsony manomboka androany asa herinao milanjana zany eo anatren'andriamanitra mifona eo anatren'andriamanitra fa tsy verina am'izany itsona fa efatra manomboka am'izay mangataka am'izay manomboka eto am'izay mbola vava ihany eto a ny fa efatra io lasanao rehetrarehetra io a io fiainanao lasa rehetrarehetra io mila fafana io mangataka fanadiovana ny lasa rehetra miheloka sy ny fahotana ny fahotana satria atao anatin'ny heritreritra ao misy zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra fahotana satria zao ianao manana ny hevitra atao anatin'ny sainao tsy anaiky ny ten'andriamanitra ary miheloka kosa reo etsika rehetra zay nataonao hatramizay ho fahafana reo mila fahafana reo
mahatonga ny olona re avanambola verimberina amin'ny adalàna tsy voafafa misy tsy voafafa na misy tsy niekenao mahatonga ny olona mbola mitady verina ray amin'le fanao teo aloha fisainana teo aloha mietreritra teo aloha misy zavatra tsy voafafa ao ozy ny telisotra masina ge tsisy hotsarovana tsony ekeno zao amin'izy ekely fa maninany mbola nitsarovana fa maninany mbola tadidy tsy voafafa zay fa maninany mbola tady verimberina foana ao anaty io zany misy zavatra tsy voafafa ao ary tsy misy afaka mamafana io tsy fidirina am-piangonana ny mamafana io tsy mifandraisana fanasany tompona communion mamafana io tsy mibatisany mamafana io tsy mifampona andriamanitra jesosy zao fa mirano jesosy kristy no afaka mamafana io epistily jauna voalohany toko voalohany de mifafito sy mifasy ny rano jesosy kristy ireriany no afaka mamafa ny lasanao rehetra ary mila mangataka anao rehefa nieky anao jesosy eo mangataka aminao aho sasao ny rano ny lasako rehetra na ina ny ninona lasanao efa nieky anao averiko tsara fa mato mbola mitady mitamberina misy zavatra tsy nieky anao teratry andriamanitra misy zavatra tsy nieto teratry tsy nieky anao afenimpeninao nefa fatarandriamanitra fa ny zavatra de amin'andriamanitra de zay ary tsisy atsarovana avokoa zy lasa amin'ny Ezekely avambe fo fafafa zany hoe rehefa tena mangataka an'io rano jesosy io anao a olona tsy nanota misy anao na ten'andriamanitra madio asa raha mafy tena madio kaze ara-pana ny aty ambony tany a mbola mety misy zavatra fa eo anatrean'andriamanitra rehefa tena marina io digana olom-baovao ianao ary tena io riavana ny tena anankiray zavatra tena tipinena tena aperaka aminao satria le fangatana ny rano jesosy io zay ana afaka mamafana hoe atanareo tao hoe jere tsara fa matoy ny fiainanareo mbola misy mitararitazo ka mety ao aloha matoy misy zavatra mbola misitritry na le tao aloha mbola tsy voafafany rano jesosy zay matoy mbola inzay fa mbola tamberina kely le nostalgie tamberina kely le souvenir sao de tsy voafafany rano jesosy zany e iny tonga olom-baovao zay eo zay efa lasa ny zavatra teo aloha tandrimo androany manomboka androany nareo ny rano jesosy mamafa ny lasa rehetra mety apanga ny devoly fa lazao aminy de fa lasa efa voafafany jesosy mety ady apanga ny devolina ndray fa lazao ny jesosy lazao ny satana efa ny fafany rano jesosy olo mangataka ny rano jesosy eo a tena te verina tsara mihitsy satria rehefa tena voafafa mihitsy miova dolodolo ny comportementanao miala ao anatin'ny sita mavesatra zany miala ao anatin'ny tahotra miala ao anatin'ny fanahiny miala ao anatin'ny tebiteby rehetrarehetra misy fifaneny lanitra tonga ao anatinao io fa mihitsy io tena ny rano jesosy mamana toviazy maka androano a manao varidy zao ana mba ahitana fa tsara mihitsy hoe ity zako dingana fa efatra zay dingana fa dimy sarotra aminao zany azao eo am'izay ampanosoy am'izay jesosy mandondony eo varavarana ito anakozy izy am'izay ny manao ny réalisation manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra ao anatinao ny zavatra rehetrarehetra ampanosoy izy hitondra ny fiainanao manomboka eo tsy anao tsony mitondra ny fiainanao tsy mifievitrao intsony tsy nizeverinao fa nety hatram'izay intsony tsy ny programme mpiainanao tsy nitetik'asanao fa ny programme n'andriamanitra am'izay jesosy am'izay raha ny marina de hoe ny tenin'andriamanitra am'izay mitondra ny fiainanao manomboka eo ny tenin'andriamanitra am'izay mitondra ny fiainanao manokana aloha ny fiaina tokantranonao
ny amoavinao ny tenan'andriamanitra na jesosy avatra lehibe eo ny avana re io dingana fahadimy io ny avana io no atao hoe fotoana andraisana ny fanamasina io ny fotoana andraisana ny fanamasina mita ao anatinao am'izay jesosy amin'ny alàna ny fanamasina io ny avana ny tena azo lazay na fa fotoana lehibe sy tsara indrindra eo amin'ny fiainana maha-kristianina zay mita ao anatsika jesosy io manala ny eta mavesitra io ary manomboka tonga koa ny avana ny famasitrana madana zay tsy takatra ny sainao io ny tena fotoana mahagaga indrindra ry avana ny am'tegna raha te java mahagaga ianao a io fotoana io ngeza indrindra nanova le mahianao nidra jesosy jereo tsara jesosy am'izay mitondra ny aditsika rehetra ao eo ianao va mahita ny ty atao hoe fitonitsaina eo ianao vo tena malala hoe fahasambarana eo ianao vo tena malala ny tena toy fiainana miditra jesosy lay fiainana zavatra sarobidy io lazaiko anareo ary io a tokony alala ny fotoana io ny olona rehetra tena kristianina marina hoe ovina io taiza io io fotoana anakira io mitona zao tolala miko anao zao mety andatsanao zao ray ambanina ohatra kasy nefa kosa anova tantarakelinao kosa raha voniny anao mity am'izay jesosy jesosy tsy hitatsika tsony fa ny fanamasin'andriamanitra ary rehefa midrona tsika fanamasina io tsy jesosy io io am'izay nitarika atsika ankatò ny tenin'andriamanitra rehetra eo va manomboka ny fakatoavana rehetra io teny io jesosy fanamasina io tafidro anatiny io manomboka eo ianao vo tonga am'izany atao hoe makatò ny tenin'andriamanitra sarotra aminao ny akatò an'ity baiboly ity laza raha jesosy miditra ao anatao ratsy ny fanamasina miditra ao anatao mamerina ny olona hiverina amin'ny fakatoavana ny fanamasina ary zay fakatoavana zay raha avana anatao hoe faterana indray miverina ho amin'ny fakatoavana ny tenin'andriamanitra lay olona teraka indray izy io fotoana io iaho io fotoana lehibe tsara indrindra eo amin'ny tantara-piainana maha-kristiana zany avana tena zavatra tena tsapaka misy tamin'ny taona valo ambinipolo sy zato sy arivo volana ao tena tsaroko tena sarobidy amiko misy sary fotoana zany fa nanova ny tantara-piainako manontolo izy ka natonga tena fantatra tsara hoe aive zany ny tena toe fiaina aive zany ny antom-pisiko eto amboniny tany e aiko ve zany no alevitra fa raha zay miala eto amboniny tany nanomboka teo fotoana sarobidy ary tsika tokony alala io tokony anana ny fotoana io somary verina kely am'le fanazavato mahatonga atsika vizana ma de misy zavatra bango ary manomboka amin'ny fotoana io lazaiko anareo ao ianao va afaka miaina ao anatin'ny tontolo fenikorotana ao ianao vo tena hita atao hoe sambatra ao ianao vo tena mahalala hoe ny tena fahasambarana mivelona amin'ny filaminana amin'ny fitonitsaina ao anatin'ny tontolo mikorotana satria nahoana lay jesosy am'izay mitondra ny sampy lay jesosy am'izay mitondra manonja ny rano mamely ny tafidrivitra ma jesosy matory tsara ao amin'ny fotoana io nanateta raha ny tompona hoe tsy tahaky ny fanomezana zao tontolo zao nomezako anareo hoe io fotoana io sarobidy io zao vanao renatsika zao vanao sarotra ao ny tena ananao sécurité totale eo amin'ny diny io ao ny tena manana antoka ny amin'ny hoavy rehetrarehetra zay hoaninao zay tafinao ny fiarovanao ny fanasa ao amin'ny diny jesosy mitondra ny fiaina raha mbola mahatsiaro ady be anao ty avelany ny fiainaina miverena kely amin'ny diny raha mbola mahatsiaro tarona tena entra le sa masa le saina miverena kely fa rehefa ao jesosy toy ny tompo hoe fa ahoana fa ahoana fa zangatsao
miditra ao anatsika izy mitondra ny fiainatsika navako izy ao vao marina le hira hoe misy lalana atao mitompona le mitany izy na misy zavatra manahira ny tao ambony tany na misy zavatra misy lalana foana atondry Jesosy atsika zany no atao hoe kristianina marina le avana zany no tena atao hoe fiainana kristianina marina lazaiko aminareo Jesosy miditra ao anatsika manome fitony itsaina manome fiadana manome fandresena isanandro tsy midika zany fa hoe tsy misy problème talemy tsara tsy midika zany fa hoe tsy misondra tsony a fa ao anatin'ny ojake no tena afatarina fa misy Jesosy ao anatin'ny problème nge nafataratsika fa misy zany fiadanana zany e ao anatin'ny korotana ake avana metana hoe afa ihany tena zanak'Andriamanitra ao nge metana azy ao anatin' zany tantara baiboly ake zany lazaiko jereo tsara ake misy tamin'ny andron'ny Paoly Silasy nahoana izy nolany mbola manao dio anaty prison mbola afaka mihira tsy mba manasy erikely lalataky fa inona ny zava-miafiny izy rola reto Kristy ao anatinareo izy idingany io lazaiko anareo io lafa atsika miatika zao problème ampiainana lazaiko anao zao am'izao vanandroatsika zao ia sarotra io a ia mafy io a fa rehefa ao Jesosy manao laninao atsika foana izy androany manova révision a fa ain'Andriamanitra foana ny mamonjy anao amin'ny toe-javatra rehetra voalaza ny soratra masina zany le avana ary mila miaina am'izany tsika zao vanandro zao tsy fivavahana fomba ny ilain'Andriamanitra am'izao tsika zao fa Kristy ao anatsika idingana faty Jesosy miditra ao anaty na de miendritsika ara de mba tsisy mikipona tsony e na de tsisy anano zao ara de tena ahoana izy ty e mba rehefa zany rehefa mahafakahita rahalahy de mba fifaliana nanabary fifaliana zany ke ny ilaina amitsika zao e zany mahafantarina fa misy Jesosy tsika ry avana fa raha itovy am'izao tontolo zao aloha tsy mivavaka ry avana raha mbola itovy ny fiaina zao tontolo zao ny fiainako tsy toro teny anareo tsy anambarana zany a fa marina Kristy ao anatsika androany ny tompo tianova mihitsy teratik'Andriamanitra fa misy dingana misy zavatra banga ao anatsika ao ikena nge ry avana fa misy fahaserana le zavatra tsy maintsy mandalo nge zany fa isika nge ihakasoriny Kristy ambasadoriny lanitra nge tsika ry avany ahoana mono hitarafany olona de mba hivavaka zay raha nefa tsika isanandro zao voaka mitrantsika de reny anatsika ahoana nanaranyolona atsika fa mba mitraka sy mijoro tsara am'izay satria ahoana Kristy ao anatsika idingany io marina ary ny fahenina misorazy lo misy tiavany anao fa nampidiriny isany ankonany voasoratra ny an-danitra ny anaranao eo voasoratra ho isany ankonan'Andriamanitra ianao misorazy fisorona vavaka fisorona misotra tompo satria zanakao voasoratra mibokyny fiainana miarako misotra anao noho ny fitiavanao vavaka fisorona manova zay isaky mivavaka zany de mba misoratra sanandro fanatana rehefa tafiditra amin'io manko anao tsy olona mpangataka ntsony ianao fa olona mpisotra ary tsy misotra tsy fantatra koa misotra ny zavatra tsy azy fa misotra ny zavatra iaina azanraha vao fomaraina ke de fa misotra to fa mely tombolano zay za vao gadina fotiny am 20 andro nahazo tombolano zay nahazo ray andro ray aloha androany entina mamakivaky fa fiaina zao andray nahazo tombolano ray aloha androany misotra ny tombo men'Andriamanitra nitehirizany itsika otra zao misotra azy tsy avy am'saitsika le zany tsy avy amin'hiritsika mihitsy fa ny tompo izy ny manampy itsika ary zany fitiavana ary ny anakiray fito farany manana fahasahinana am'izay a mampiseho sy mizara amin'ny hafa ny zava-magaga zay nataon'Andriamanitra tao fiainana manana fahasahinana mampiseho hitanaso ianareo ny Kristy fantana sy vakiny olona aleo ny hitany olona mihitsy fa tsy aloha hitanotsony iny atao fantany olona hitany olona mihitsy fa manana fahasahinana mihitsy ho hita masony olona fa tsy anao le taloha itsony iny ary manana fahasahinana mba zarao amin'ny hafa koa zany fahasoavana zay voarany zany zarao any amin'ny hafa
manana fahasahina ro dinina fito reo tiako anaovanao reny izy akely za tsy teny hoe manana fahasahina ampiovalombelona fa nahazo am'izao sy zao am'izao fotoana zao za nahazo volam-pena za nahazo trano za nahazo am'zao tsy zany no seko ataonao eto fa le fiovana anaty arena sarobidy fony nidirany jesosy tao amin'ny fiainanao io no arena sarobidy re ana atramina miraisako an' jesosy a tsy olona tezitezi dava tsy olona atramina raisako an' jesosy a tsy olona tena feno ay aho foana atraminy zay na raisako an' jesosy a zao ny tena ny fiainako manana fasina aminano jereny zany fa hoe lamozany hoe akaraha hitan'olona ndray eny e tsy ho hitan'olona tsy le fatezerana e angamba mety hitra ihany hoe tezera fa aza manofa fa manana fasina mihitsy fa hatram'izay fotoana nandraisako an' jesosy a niara-tato amiko fotoana le toetra ratsy tsy mety za taloha mpandaina za taloha mpijangajanga za taloha mpangalatra za taloha zao le fiainam-panahiko misy miova tonga olombavao aho manana fahasahina mijoron'izany manana fahasahina za taloha anisan'ny fetrifetra za sany pisoloky afahana ankehitriny aho tsy fiainako tsony zany manana fahasahina am'zany io lavana dingana voalohany dingana faharoso fahatelo a jerentsika amin'ny fotoana malalaka fahafelony ny fanahy masina rehefa aveo ary midingana fahatelo mitoetra ny fanahy masina tanterantsika zany amin'ny herinareo raha sikapon'andriamanitra fandamina kely zany amian'izay anareo a midingany fahafelony ny fanahy masina fa tsy mitoetra fotsiny hoe efa ao izy efa ao fa mila mifeno mila mitombo zany mila ao anatsika reo tsara raisany apôstôly toko voalohany ary mimpiano zay rehefa feno ny fanahy masina ary rehefa feno ny fanahy masina izy ary rehefa feno ny fanahy masina izy fa laza foanao ary eo ko fenona ny fanahy zay tena fahatelo mitoetra tsara ny fahamasina raha miray mikotsika mitoetra ao anatinareo miteny mitoetra ao anany ary zay fitoerana zay riava no anana faharitana am'izay a hitsirana ny veveny tompo zao nge riavana tena be debe ny mety tavela misy raha tsy mitandrony natonga n'andriamanitra tena hoe natonga jesosy hoe raha tsy nafoiziny zao izy tsy nisy nofova zay fotoana tokony tena iarovana misy zao ny fiainam-pahamasina zao fanampetsika zao mila mitoetra am'zany zay riavana afatra androany mino afa anao karazana revy zao kely tsika androany eo andriamanitra raha tafiditra midingana voalohany io ianao dia andeho azy rehefa aveo fahafelony ny fanahy masina sy ny fitoerana ny fanahy masina aza mitady ho feno ny fanahy masina rehefa tsy mety idingana io tahaka an'ilay nalala afaka baka nefa tsy nalala terminale anao université vizana rehefa aveo mivadika filière mivadika filière mivadika filière lany lasa ray misy zavatra bango koa ary tahaka zany nefa ranao fina fiangonana ry fina fiangonana ty fina fiangonana tapy aleanao dao ny fiangonana maro isan-karazany fa raha miorina tsara ianao amin'io mifantatrao tsara am'izay toerana misy ianao ary mitombo ampahinana andetsika hitsara mivadika zany io resaka amin'ny tompo eo natreny zany afatra zany anao ny malala ny tempananao ianao sy ny tompony malala zany na izanizy anareo miaino izao afatra izao na iza na izy anao nareo azy fotoana tokony ivavahana manana fanapakely anao fanavaozam-panahy ho anao tompo ary ame ny tena atao fiainana anao izy ho fantatra ny tena antokisinao ary ho fantatra ny tena atao hoe fiainam-pahasambarana amin'ny antom-pahabelomanao ivavaka izy